mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity talata ity mpifaliana sy ampirarian-tsoatrany ihany koa ny zarana zany aminao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaksika. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao zahay. Ny amin'ny tombontona izay omenao anay misaotra anao ihany koa tompo izay momba anay hatrany. Misaotra anao izay manome ny tenao ihany koa irina tokoa zany famelombelomana amin'ny fiainanay ka ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ny sitraponao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao ilay fahagagana tao amin'ny farian'i Betesda. Amin'ny Jaona 5 no mirakitra ny tantara. Tao amin'ny farian'i Betesda no nitsangan'ny famantarana manaraka an'izay noraketan'i Jaona. Ninon'ny olona manko fa misy anjely manitsika ny rano ka izay marary voalohany tafidina ao anatin'ilay rano dia sitrana. Vokatr' izany dia nitangorona teo amin'ny sisin'ilay farihy izany izay nanantena fanasitranana amin'ny fisehoana manaraka. Nakany Jerosalema ary Jesosy ary tena nahita an'ireo vahoaka betsaka nianjy teo izy raha nandalo teo anilan'ilay farihy. Nanao ahoana ireny fahitana an'izany toe-javatra izany? Tena vahoaka marobe mantsy izay azo antoka fa narary mafy ny sasany tamin'izy ireo. Nianjy fantatra ny fanasitranana tao amin'ilay rano izay azo antoka fa tsy hisy mihitsy akory fotoana lehibe fanararotra ho an'i Jesosy izany. Saiko anao maka an'ilay tantara amin'ny Jaona 5 misy an'ilay lehilahy marary ny paralesisa izay nianjy teo. Rehefa narary nandritra ny fotoana naharitra manko ny olona anankiray ary tonga zava-mahazatra azy ilay aretina dia mety tsy mampahazo aina azy indray ny hiala amin'izany izay tsy fahatomombanana izany na dia toa hafahafa aza ny fiheverana an'izany toe-javatra izany. Hitantaratra tamin'ny valiten'ilay lehilahy kosa ny faniriana ho sitrana. Izao anefa no olana tany amin'ny toerana tsy tokony handehanana no nitadiavan'ny fanasitranana nefa ilay nanao ny tongotr'olombelona no nijoro manoloana anazy. Tsy fantatry ity lehilahy ity ilay niresaka taminy tao aorian'ny fahasitranany vao azo heverina fa nanomboka nahatakatra ny maha olona manokana an'i Jesosy izy. Tsy nangataka n'ity olona mijaly ity anio finoana azy Jesosy. Hoy fotsiny izy hoe mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Niazona an'izany teny izany anefa ny finondra lehilahy dia indro fa nisy aina vao nampihetsiketsika ny retsiky ny ozatra ny tsirairay izany. Anisy vokany izay mahasalama teo amin'ny rahoratsambatany malemy izay tsy afa-mihetsika. Tsy niambahamba izy fa nisafidy avy hatrany ny ankatony baikon'i Kristy ary nanaiky ny sitrapony ny ozatra rehetra tamin'ny tenany. Ny sambotra, ny samboamboatra, ny kingakinga ary nitsangany izy ka hitany tamin'izay fa feno ny heriny. Tsy nanome toky azy ny isian'ny fanampian'Andriamanitra Jesosy. Azon-dra lehilahy natao ny azoazo ka ho very eo ihany ny fotoana mety hahasitrana azy. Niny teny Kristy anefa izy ka ny fanatanterahany an'izany no nahazahoany hery. Isan'andro dia mampiseho zava-mahagaga amintsika ny Tompo. Mino ny teny Kristy ve tsika sa misalasala? Mino zato isan-jato isika ve ka mitsangana avy hatrany ary mandeha sa mbola mametsaka fanontaniana maro? Ny fisalasalana sy ny fiambambana izany matetika no sakana tsy ahafahantsika mandray ilay fahagagana. Aingane ny lesona ny sotomintsika androany ahatonga antsika haka asafidy iray manokana sy fanapahan-kevitra dia ny tsy salasala intsony fa rehefa miantso Jesosy dia hitsangana avy hatrany isika. Amen.
ianay tsara indrindra eo misaotra anao zany amin'izany lesona izany ampio izay tompo tsy salasala fa nakina feno ampelantananao ny fiainanay ka na mandalo toe-javatra sarotra izahay na tsy fisina eo aminay aza ka hitalaonao eo aminay mba hanaovanao fahagagana ny fiainanay dia andeha patokena izahay satria fantatray fa hainao manova ny zavatra rehetra aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.